Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Dia niresaka ireo mpianany ka nilaza hoe tsy nangorankoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana Jesosy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Dia niainga tamin'izany ora izany izy roalahy ka niverina nakany Jerosalema. Ary nahita ny 250 lamba amin'izay nomba azy tafangona teo, sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy nahafantarany azy tamin'ny namakiany ny mofo. Ivavaka isika. Mangorakoraka tokoa ny fonay ry Jesosy Kristy tomponay amin'ity maraina ity. Satria lalina loatra ato anatin'ny fonay sy ny saina mampanahinay ny nandresenao ny fahafatesana izay hery mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao, kanefa amin'ny mahatompo ny fahefana sy tompo ny fanapahananao any an-danitra sy ety an-tany dia resinao avokoa izany rehetrarehetra izany. Izany Jesosy no hiazakazanay amin'ity maraina ity. Miarabanao mpanetretena manoroka ny tongotrao masina. Velonay natrapamonjeny izahay, satria mbola tsy lany ritra tao anatin'ny alim-pahafatesana izay novakivakianay. Ary fantatray sy tsapanay ny herin'izany fitsangananao tamin'ny maty izany, ka mitondra fahavelomana sy fananganana ho anay zanak'olombelona, indrindra ho anay izay manara-dianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao anay tamin'iny ala manginy iny. Nanomezanao anay tombonandro indray. Ahafahanay Jesosy manompo anao, ahafahanay koa mamita ny adida aman'andraikitra izay nasainao tontosainay. Aidinao aminay tsiraray avy ara Jesosy ny fanainao masina amin'ity maraina ity. Haizanay mandray ny vatsim-panahy avy aminao. Azahoanay mamakivaky ity tontolo andro ity eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Dia atotranao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ny saotra ny tera ny laza, ny voninahitra, ny fankalazana sy ny fitsoahana, anao hatramin'ny taloha indrindra izany, anio, ampitso ary mandrakizay. Amen. Mamerina ny fiarabana antsika tsiraray avy tratra ny Paska izay nankalazaintsika roa andro lasa izay. Ary velona ny tompo efa nitsangana izy. Izany indrindra no mitondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity vatsim-panahy ity, ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9, andininy 11. Romains chapitre 8, verset 11. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Izany tenan'Andriamanitra izany no misarika antsika sy mampatsiahy antsika amin'ity vatsim-panahy maraina ity, fa efa nanangana sy namelona antsika Jesosy. Fantatsika mazava tsara fa ny olona izay efa nandray an'i Jesosy Kristy tompo na ny mpino dia azo lazaina fa itoeran'ny fanahy masina sahady tamin'ny fotoana izay nandraisany ny fahateram-baovao sy ny nonony any Jesosy Kristy tompo. Tsy ny mpino rehetra nefa na ny kristiana rehetrarehetra no mandray ny atao hoe batisan'ny fanahy masina, fa misy fandraisany lehibe indrindra ny batisan'ny fanahy masina sy ny fahateram-baovao. Izany hoe midika fa ny olona iray rehefa fonenany ny fanahy masina dia olona nandalo ny fahateram-baovao ary mitoetra ao anatiny ny fanahy masina. Noho izany, ny batisan'ny fanahy masina dia hery anankiray omeny ny fanahy masina ho an'ny olona anankiray
sady mifandray amin'ny fanomboaka sy ny fanomezam-pahasoavana ataontsika hoe karismatika na ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Resin' Jesosy ny fahafatesana, ary tsika tsiraray avy koa zanak'olombelona dia tsy maintsy miomana amin'izany fahafatesana izany. Ny vaninandro sy ny taona iainantsika dia miamitombo ary miamanantona ny fahafatesana. Tsy afa-miala amin'izany ny vatana araka ny toetra na ariana azy. Eo koa noho ny vokatry ny fahotana sy ny voka-dratsy ateraky ny fahotana izay manimba ny tenantsika izay mety ho lo, na ho an'ny mpino zany na tsy ho an'ny mpino zany, dia tsy maintsy mieritreritra no amin'izany fahafatesana izany isika. Kanefa araka ny tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo, dia avotana amin'ny alalan'ny fananganana amin'ny maty isika tsiraray avy, na ovana vetivety ny tenantsika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany. Nefa noho ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy mba hanome fiainana antsika dia n'izao ankehitriny izao, dia maniry ny hanolotra fiainana ho an'ity tenantsika mety maty ity ny fanahy masina izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Raha raisintsika ao anatintsika izany fiainana avy amin'ny fanahy masina izany. Ary ilay fanahy masina no atao hoe fanahinayna, satria izay fanahinaina izay no manome aina sy fahavelomana ho an'ny tenantsika. Ao anatin'izany nefa mba ahafahan'ilay fanahy masina mitoetra ao anatintsika, ahafahantsika mahazo an'ilay fahavelomana sy ny fananganana avy amin'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty, dia tsy maintsy mamono ny momba ny tenantsika isika tsiraray avy. Tsarovy fa ny satana, ny devoly, ny fahavalo, ny fakapanahy dia miezaka ny hanapaka atsika trany noho ny ota. Ary misy ny adi-panahy na ny ady ara-panahy izay ifanaovana amin'ny satana sy ny hery ny faharatsiana amin'ny vantana tsy maintsy ataontsika. Ary raha ny nofontsika no mbola manana ny fanindrin-dratsy tsy mafoy sy mahasaraka amin'ity izao tontolo izao ity, dia mazava ho azy fa tafalatsakitsika ao anatin'ilay velam-pandrika ataon'ilay satana, dia tahaka nahazo an'i Jodasy sy nahazo an'i Simona Petera izay fantatritsika tsara ny asa sy ny zavatra notanteran'izy ireo. Amampino antsika nefa dia tokony hanapa-kevitra tranitsika, na anaiky ho fehezin'ny fanindrin-dratsy na anaiky izay takiany toetra araka n'Andriamanitra izay andramantsika. Fahafatesana ara-panahy mantsy no vokatry ny tsy fahombiazana hamono izay asan'ny tena, sady tsy ahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra intsony. Ny hevitry ny teny hoe tsy maintsy maty dia izao: mety verin-dalana ao amin'ny fahafatesana ara-panahy ny kristianina iray efa velona ara-panahy. Noho izany ilay fiainan'Andriamanitra izay noraisintsika fonitsika vao nateraka indray dia mety ho foana, indrindra ho an'ny mpino iray izay manda tsy hamono ny asan'ny tena amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mila miorina tsara tsika noho izany, ary mila mahazo antoka tsara fa Jesosy Kristy Tompo dia efa nanangana sy namelona antsika ary nanome antsika ny famonjena tamin'ny nanolorany indray mandeha monja ny rano teo ambony hazo fijaliana. Raha ohatra antsika ka tsy manaiky ny amono ny asan'ny ratsy na ny fanaony tena hatrany, dia tsy ho tafatoetra ao anatintsika ny fanahy masina, ary tsy ho azontsika ny fahavelomana avy amin'izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty
izany. Inona ary ny tokony ataontsika? Raha mitoetra ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra, dia mifeny fiainantsika ary manohitra ny herin'ny ota isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fanahin'Andriamanitra dia fanahin'i Jesosy Kristy Tompo, ary mitovy amin'ny fitoerana ao amin'ny Kristy ny fananana izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Velona ao anatin'ny fanahintsika olombelona izy, ary mamelona antsika ara-panahy, satria ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra dia izay nanangana an' Jesosy Kristy Tompo tamin'ny maty no amelona koa ny tenantsika mety maty amin'ny fanahiny. Koa manome zary lanja izay nataon'Andriamanitra ho antsika mpino sy mpanaradia, ary mandava ny fahotana, mandava ny satana raha ohatritsika te anana ilay fiainana sy fahavelomana akasitrahan'Andriamanitra. Kanefa tsy maintsy manohitra ny filany tenantsika isika mba hanana fiainana ao amin'ny Kristy Jesosy sy ny hery manafaka avy amin'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika tsirairay avy kosa dia anaiky ho atsangana sy ho velomin'i Jesosy Kristy Tompo ilay nandresy ny fahafatesana. Mivavaka isika. Faly ny fonay Jesosy Kristy Tompo, lay efa nitsangana tamin'ny maty. Atolotra ianao ny fiderana sy ny fankalazana, na dia tsy mendrika ary izahay, na dia taony salasala ary izahay. Hitanay Jesosy ilay tananao izay feno olatra, ary hitanay ilay vatanao izay feno diakapoka sy ratra. Kanefa tamin'ity maraina ity dia renay Jesosy ny feonao. Noraisinay ny Hafatrao, fa nanangana sy hamelona anay ianao izay nandresy ny fahafatesana. Dia tonga ianao Jesosy amin'ny fanatrehanao aminay tsirairay avy, milaza sy manambara hoe fiadanana ho anareo. Noho ny herinao Andriamanitra raio, dia resinao Jesosy Kristy Tompo ny fahafatesana. Voakodianao Jesosy ny vato teo amin'ny fasana, ary dia voatsoka ny anjely ny trompetra, ny laza sy nanambara fa velona Jesosy, resy ny fahafatesana. Lay tenanao Jesosy voatafy nofo vaovao, lay nofo tsy mety maty, lay nofo feno fahavelomana, ary koa andeha hiakatra eo an-tanàn'ankavanan'Andriamanitra ray amin'ny fotoana izay tinendriny. Jesosy ilay mpanjaka o, ary ilay tompony fiainana o, ilay nandresy ny fahafatesana o, ndreto ny mpanota mahantra. Ataovy manapa-kevitra hiala amin'ny fanaon'izao tontolo izao, na amin'ny fisainana, na amin'ny fanao, fa kosa ho tanterahanao aminay Jesosy lay fandresenao, araka nolazainao hoe manoatra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tianareo. Engane Jesosy hahiratra ny masonay tsirairay avy, ka sanatritsy tahaka an'ireto mpianatrao roa lahy izay nifanena taminao tena ny lalam-be any Emmaosy. Ary efa tsy tazana itsonanao voanatsiaro hoe hay Jesosy efa nitsangana ka tonga teto aminay. Ho tanteraka aminay tokoa ane Jesosy zany herin'ny fahavelomanao zany, hanananay fananganana sy fahavelomana amin'ny lafim-piainanay tsirairay avy, dia tsy tondra tena izay Jesosy tahaka ny adala na tahaka ny Jodasy sy Simona Petera. Ho anao Jesosy ny dera sy ny azary ny voninahitra mandrakizay, fa raisinay kosa ny fahavelomana avy aminao. Misaotra mpamonjy o, ho anao ry lahy mpanjaka nay ny dera sy ny azary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia.